La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ni Vava. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampahalalam-baovao. Mila jerena manokana na mahakasika ny famahana ny fitakiana samihafa eto amin'ny firenena. Izay anisan'ny nasongadin'ny filohan'ny antenimiram-pirenena nandritra ny fanokafana ny fivirena tsara-potoana voalohany tamin'ity androany ity. Ny test TDR antigène no ankatoavan'ny ministera fa tsy ny test TDR anticorps. Hatreto mbola ampy ny fanaovana test PCR ary afaka manao izany avokoa eny amin'ny village voara ireo olona manana ayay raha ny fanazavana. Araka ny tatra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity miampirondray ny olona matin'ny Covid-19. 730 ny tranga vaovao ary teto Analamanga ny 430 tamin'izany. Natolotra ny fitsarana tao Antsirabe ny talata teo izy 7 mianadahy namono sy nahafaty tamin'ny fomba feno abibiana ireo mpivady monina tao amin'ny fokotany Antenadibe distrikan'ny Betafo nahiditra amponjy Avonjimaika eny Tsiafany enina mianadahy ary vehivavy iray kosa ao amin'ny fonjana Antsirabe. Maresaka iraisam-pirenena tsy voafehy intsony ny valinaretina Covid-19 ao Île-de-France efa mandeha ny resaka amin'ny tsy maintsy idirana amin'ny fihibohana manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao. Voakasika izany ihany koa ny amin'ny Pas de Calais. Nandidiny lövatra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao. Mila jerena manokana ny mahakasika ny famahana ny fitakiana samihafa eto amin'ny firenena. Izay no isan'ny nasongadin'ny filohan'ny antenimiram-pirenena androany nandritra ny fanokafana ny fivirena tsara-potoana voalohany. Yves Richard. Taorian'ny famoahana ny didim-panjakana fiantsoana fivoriana tsara-potoana tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny 10 Martsa. Nanomboka androany ary aritra 12 andro ny fotoana ifanomezan'ny solom-bavam-bahoaka. Ijereno ireo lahadinika 4 lehibe nampiantsoany ny governemanta azy ireo. Lohalarana anatin'izany ny fividianana ny solitena 2 avy amin'ny antenimiram-pirenena. Andrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ankoatra ny fampafantarana izay teboka maro no nararotin'ny filohan'ny antenimiram-pirenena nitondrana ny fomba fijeriny. Olana tsinamà, olana trauma sy ireo fitakiana sindikaly isan-karazany dia mba asiana resaka ihany koa ity olana enjery manontolo momba ny valim-pianarana ity. Mba jerena kaiky ananao tokony andray tesatsikazy fa saolany karazaka loatra fa mitady anybakako maro moa be tsy efa vonony ny vola ny amio satria tokony napatsikenary Nanamafy araka izany ny filohan'ny antenimiram-pirenena fa tokony ho jerena aingana ny famahana ny olana ho an'ireo mitaky anatin'ny mangarahara tsisy ambadika politika. Namaly ny fanontaniana napetrako ny filohan'ny antenimiram-pirenena mahakasika ny anto mitarika ny fitarazoan'ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy ny maro hafa. Eny anivony anjery manontolo avy hatrany ny praiminisitra lehibe ny governemanta tonga niatrika ny fanokafana ny fotoam-pivoriana teny an-toerana. Ny azoko ambara aminao dia rehefa nangatana ny lisitra ny mpianatra tao anatin'ny fotoana lava dia lava sy afaka nanome an'izany université.
kanefa fantatra avao fa zareo no mandoko ny bourse ho an'ny anisan'ny fanavoazana vavy ary mila fotoana kely zany zavatra zay dia ny fidirantsika ao anatin'ny digitalisation na numérisation tsy manana olana mahakasika ny volany fitravan-jakana diso fiverana zany fa zao kosa volam-bahoaka io aoka zay fandandan'ny vola zay natsakatsika natana amin'ny université zay nanaovana inspection vola matatra any amin'ny tapitrisa maro ny vola vohodikodina any amin'ny centre université azany dia mbola tozantsika. Ankoatra ny fividianana ny solontiana roa avy amin'ny antiny miram-pirenena andrafitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Hojerena mandritra ny fotoam-pivoriana ihany koa ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola azo avy amin'ny IDA mikasika ny tetikasa Prodigi. Mahakasika ny famatsim-bola hoentina amin'ny tetikasa produira sy ny volavolan-dalàna manova ny andininy vitsivitsy mikasika ny vondrom-paritra hitsinjara-pahefana mahakasika ny fividianana. Tonga nanotrina ny fanokafana ny fotoam-pivoriana androany ihany koa mikambana sasatsasany eo anivon'ny governemanta amin'ny filohan'ny antenimiran-doolona sy ny maro hafa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa teny anosikely ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ny antenimiran-doolona amin'ny ity taona ity ny alarany avy ambanako fampisokatra ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany eto amin'ny antenimiran-doolona amin'ny taona raika roapolo sy roa arivo ity dia misaotra nida tompola makasitraka tompovavy. Aritra 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany andinian'ireo ololon'i Madagasikara ireo lahadinika lehibe efatra nampanatsoany ny gouvernementa azy ireo. Araka ny nambaran'ny filohan'ny antenimiran-doolona androany, maro ny asa miandry ireo olona. Misy ny asa miandry amin'izany. Ao ny fifidianana tanterahan'ny antenimiran-doolona ho an'ireo solitena miisa roa ho an'ny fitsambana eo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tapitra koa fepitona iesan'izy ireo. Ao koa ny fandiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola azo avy amin'ny IDA mikasika ny tetikasa Prodigi. Ny IDA moa dia ny agence de développement international ary teti-bola mitetina amin'ny 143 millions de dollars izy io any isy ny fandiniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsim-bola hoentina amin'ny tetikasa produire ary ao ihany koa ny fandiniana ny volavolan-dalàna manova ny andininy vitsivitsy ao amin'ny lalàna 2014 tsika 020 tamin'ny 27 septembre 2014. Ny faharoa amby roapolo ny volana martsa no ifarana ny fandraisana ny antota taratasy ifidianana ny solitena roa avy amin'ny antenimiran-doolona andrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Olona mendrika hoy ny filohan'ny antenimiran-doolona no apetraka amin'izany toerana izany ary tsy hijerena loko politika. Fa efa nilozan'ny toetrandro zany satria tsika mba hisin'ny fitoniana no tena katsara dia ny anay atao anivon'ny antenimiran-doolona aloha dia zay olona mendrika amin'izany toerana zany satria iakinan zavatra maro zany HCC zany na fitsarana avo momba ny lalam-panorenana iakin zavatra maro zany ary tsy azo atao hoe olona tsy tokony navita fiofanana amin'izany olona tsy manana ny fahamatorana amin'izany no ampidirinao dia ohatra mandrora amin'ny filany ka zay olona tena mendrika no ampidirintsika ao zany ary anisan'ny antoka lehibe azo lazaina hoe ampandresentsika hampanjaka ny demokrasia eto Madagasikara zany satria fatatsika tsara fa miaingany amin'ny voka-pifidianana ny fitsarana amin'ny voka-pifidianana any matetika raha no ataoko totoa dia mety hiteraka krizika hojerena ho tandrovana ohatra ny anak'Andriamaso mihitsy hoe zay olona tena mendrika no olaniana zany. Nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ny antenimiran-doolona androany, ny filohan'ny antenimiram-pirenena, ny ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana izay nisolitena ny praiministra lehiben'ny gouvernementa. Nanatrika izany ihany koa ireo mpikambana vitsy eo anivon'ny gouvernementa.
Nanamafy ny fahavonona ny atrika fivoriana tsara-potoana ny solombavamboaka ny Madagasikara tonga teny Ivato tamin'ny ity androany ity. Zava-dehibe amin'ny fampandehanana raharahan'ny firenena avokoa ny lahadinika efatra hojerena raha ny fanazavana azo fanampanazavana. Satria miantraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka izay indrindrandrindra ny fampandrosoana. Hifidy izay hosolo tena maharitra eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Izahay manana solotena roa ny antenimieram-pirenena ho ao anatin'izany. Ary manararaotra eto izahay manohana ny fitondrana dia mahita fa miasa ny fitondrana fa misy zavatra tsy ampy izay andefasanay hafatra amin'ny gouvernemanta mahakasika ny fiainan'ny vahoaka andavanandro ny sosialim-bahoaka, ny rano, ny jiro, ny fandriam-pahalemana indrindrandrindra hitondranay ny feom-bahoaka mba hijerena misy kokoa izay fa miantraika mivantana any amin'ny fiainam-bahoaka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny test TDR antigène no ankoatoavan'ny ministera fa tsy ny test TDR anticorps. Hatreto mbola ampy ihany koa ny fanaovana test PCR raha ny fanazavana azony alalana efison. Ny test TDR antigène ihany no eken'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fampiasana azy ahafahana manao ny fitiliana ny COVID-19. Hatrizay ny test PCR no nampiasain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hitiliana ny valanan-retina coronavirus manerana ny Madagasikara. Eo ihany koa ny GeneXpert izay hita any amin'ny faritra maro. Raha toa manao fitiliana amin'ny TDR anticorps ilay olona ka voamarina fa mitondra ny valanan-retina, tsy maintsy manao ny test PCR indray vao afaka manamarina izany. PCR miaraka amin'ilay hoe GeneXpert. Iny angamba efa henontsika foana. Ny GeneXpert eny amin'ny hôpitaly any amin'ny faritra no misy azy. Ireo napetraka amin'ny ministera eo amin'ilay tetikady anaovantsika fitiliana coronavirus. Raha miresaka TDR isika dia ny ministera nanafatra tany am-pandohana sara tadidinareo i professeur DGFS eo amin'niveau ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Resaka izy hoe TDR lay mijery antigène no tokony ampiasaina. Dia hatreto aloha izay aloha no eto amin'ny vaovao eto ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Hatreto mbola ampy ny fitaovana toy ny test PCR ary afaka manao izany avokoa eny amin'ny villageoise ireo olona manana ayay. Tsy voatery manantona tobim-pahasalamana akory vao manao test. Fa raha miaya misy fisehoana aretina ohatran'ny hoe gripa, seriserena, mikohaka tongava manao test eny villageoire andotam-penaka fa miandry antsika manomboka ny 9 ka hatramin'ny 4 ora. Aza tonga tara be tompoko. Fa ny mpanao test tsy maintsy manao an'ilay rapport teknika amin'ny farany dia izay tsy maintsy esantsika amin'ny 4 amin'ny farany fa raha voatarinareo dia ho rapitso indray. Dia tsy voatery hoe irahan'ny dokotera anao test izahay na tsy maintsy mandeha any amin'ny dokotera aloha fa tonga dia tongava. Resina antanana vonjimaika amin'ny villageoise ireo olona marary misy fahasarotana raha tonga eny an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Alefa any amin'ny hôpitaly izy ireo rehefa tsy ahina intsony ny fahasalamany eka mbola manaraka fitsaboana. Tsy ampy ny fepetra entina miatrika ny firongatry ny valanaretina coronavirus eny anivon'ny sekolim-panjakana indrindra ny ambaratonga fototra. Anisan'ny voasokajy ho marefo nefa ireo mpianatra ireo Ivrishara. Voasokajy ho marefo amin'ny fianaka ny COVID-19 ny mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana indrindra ny ambaratonga voalohany. Ankoatra ny tsy fananany zazabeazina ny finiavana hitandry teny. Olana tsy fahampiana ara-pitaovana ka tsy ahafahan'ny sekoly mampiatra ny fipetrasakana indrindra ny fanajana ny elanelana 2 metatra. Ato amin'ny kilasy 10e zany misy atsika izao misy mpianatra 920 izy ato. Dia tokony hisy table banc 920 satria raha ny rariny izao ray isaky ny dabilio ny fanajana le elanelana 2 metatra. Dia ho anay ato izao 56 920 dia W 920 no misy dia voatery tsy maintsy roa isaky ny W ilay izy. W dia ny mpampianatra. Izay zany no tena vato misakana amin'ilay
fanazana ny elanelana ray metatra na izany na tsy zany nefany a mbola madinidinika ihany le ankizy a dia hitantsika amin'izao hoe mba eo ihany le fanazana n'le izy. Herinandro maro aty aorian'ny nampirongatra ny Covid-19 tsy mbola hita ny tantsoroka mazava indrindra ny avy amin'ny ministera tompon'andraikitra ety miatrika ny Covid-19 eny an-tsekoly. Tsy mbola nisy ny famindrana ranom-panafody na ny fanampiana enti-manampy ny sekoly amin'izay. Maro araka izany ny fangatahan'ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly ambaratonga voalohany. Tsy mora aloha ilay izy fa vao misy mampidina kasibosy dia mila miteny foana, mamerina miteny foana ampiakarina ny kasibosy fa misy aretina. Manana boaty koa izay fanasana tanana dia manasa tanana foana amin'ny rano sy savony. Tena fangatahana aloha izany dia ny fametrahana mihitsy aty anivon'ny sekoly ny fitaovana rehetra ampy hiatrehana an'ilay aretina, ohatra ny gel, ny savony, ny so, dia ohatr'izay ihany koa ny dabilio raha manampy ny ministera dia afaka mipetraka tsirairay ireo ankizy ireo, fa mbola tsy ampy moa izany izay dia tsy maintsy ohatr'izao ihany aloha. Isan'ny tafiditra tao anatin'ireo sampan-draharaha-mpanjakana ny sitraka ny ranom-panafody avy amin'ny ministeran'ny rano ny fahadiovana sy ny fidiovana amendrana ny sekolim-panjakana ankilan'ny Nalamanga tamin'ity herinandro ity. Araka ny tatitra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity miampy indray ny olona matin'ny Covid-19 vala amin'ny 30 kosa ireo tranga vaovao ny alarana efsa. Araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany, olona roa no lavo ny valanaretina Covid-19. 40 isanjato ny tahapahavoazan'ny olona ilay valanaretina. Tamin'ny fitiliana miisa 7 sy 700, 7 ireo tranga vaovao voately ny fa 14 martsa 2022. Faritra 12 no nahitana ireo tranga vaovao ireo, izay mitsinjara toy izao. 4 teto amin'ny faritra Analamanga, 4 atao Antsinanana, 2 atao Atsimo Andrefana, 12 atao Diana, 10 atao Boeny, Sofia, ary Analanjirofo, 4 atao Avakinankaratra, 4 atao Sava, 3 atao Menabe, 2 atao Amoronmani, ary nahitana tranga iray kosa atao Yorombe. Ankilany 7 ireo marary misy fahasarotana. Raha ny tatitra hatrany miisa 450 ireo olona sitrana somatsara. Sekoly vaovao miisa 9 tafiditra ao anatin'ny tetikasa avy no ajoro ao Atsimo nosy ahafahana manampy ireo zaza malagasy. Fiara-miasan'ny association FITI, ny fondation Visio, ny OIT sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Gaëtan André Atsilavo. Sekoly misa 4 ao Kibay, Ampengoka, Betsimeda sy Tsiangoky ao Atsimon'ny Nosy no ajoro vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana FITI sy ireo mpiara-miambonantoka. An'olo-tanana ny fikambanana FITI izay tariny vatan'ny filohan'ny Repoblika amin'ny tetikasa avitra. Ananganana ireo sekoly misa 4 ireo ny Fondation Visio, ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail. Ity farany no anamafy ny fahaiza-manaon'ireo fikambanam-behivavy amin'ny fiarina, ny fiadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalana ny mahavavy, eo anivony ny toeram-piasana. Fiara-miasa izay ahafana manangana sekoly roa hafa ao Ampary sy Bedoatsy. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no anolotra ireo mpampianatra andray an-tanana ny fampianarana sy ny fanabeazana amin'ireo sekoly miisa 9 ajoro ireo. Sekoly vaovao vao natsangana izy ireo satria fantatritsika fa mila manangana efitrano-tsekoly eo amin'ny 4 alina. Isika eto Madagasikara izay vao tafiditra any am-pianarana ary afaka misitraka fanabeazana tsara kalitao sy foto-drafitrasa, tsara kalitao ny zaza malagasy rehetra. Fantatritsika ihany koa fa maro ireo ankizy jamba, lasa jamba noho ny tsy fanjari-tsakafo ary izay ny antony nametrahana an'ireny sekoly mampiaty ireny ka ny fametrahana ny atao hoe cantine scolaire miaraka amin'ny association FITI dia entina hiajiana voalohany indrindra amin'izay tsy fanjari-tsakafo izay any amin'ny faritra Androy sy Anosy ary hiajivana ihany koa amin'izany aretina fahajambana izany izay mety ahazo an'ireo zaza ireo. Isan'ny manampy ireo zaza tsy andaony sekoly ary mampiakatra ny tahan'ny fampidirana sekoly sy manatsara ny vokatra ihany koa ny fisian'ny cantine scolaire.
sekoly misy 20 ao anatin'ny tetikasa avitra no misitraka izay kantiny scolaire izay, mitoy ny ady amin'ny tsy fanjary-tsakafo, mitoy ihany koa ny asa. L'éducation est le premier levier du développement car elle touche l'humanité. Ny fanabeazana no fototra voalohany amin'ny fampandrosoana satria mahakasika ny maha-olona. Ankehitriny, tiana ny ametrahana ovaindondra raha izany amin'ny toy ny tetikasa any Atsimon'ny Nosy, ka izany no isaorako manokana ireo mpiara-mombonantoka. Manana andraikitra lehibe ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanatanterahana ny tetikasa, ka izy no anolotra ireo mpampianatra ilain'ny sekoly miisa 4 ireo. Atolotro anao ny fisaorana lehibe Ramatoa-Minisitra, zava-dehibe ho an'ny zanakitsika any Atsimo ireo fanohanana ireo, itoy ny ady amin'ny tsy fanjary-tsakafo, mitoy ny asa. No tanterana androany ny fanaovan-tsony fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanana fity, ny Fondation Viseo, ny OIT ary ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ahafana miroso amin'ireo tetikasa any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy ireo. Tonga eto ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny toy ny raha volamena tratra tany Afrika Atsimo, eo ihany koa ny tranga mpiara-monina tany Antsirabe tany rehefa avy eo ary. Parce que j'ai le MiFi. Toi aussi, sois au top. Prends ton MiFi à seulement 139 milliards TTC. Rendez-vous en Telma Shop. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Isanandro. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Nosamborin'ny Interpol indray ireo malagasy telotra teka tamin'ny fanondranana volamena ataorian'ny fanomezan'ny fitsarana afrikanina tatsimo fahafahana vonjomaika azy ireo. Mbola mitohy araka izany fangatan'ny fitsarana malagasy extradiction. Yves Richard. Taorian'ny fanomezan'ny fitsarana afrikanina tatsimo fahafahana vonjomaika ireo malagasy telo latra tehaka tamin'ny fanondranana ny volamena 3.75 kilao. Nosamboriny avy amin'ny Interpol indray izy telo lahy araka ny loharanom-baovao avy amin'ny ministry ny fitsarana androany. Manakery hatrany araka izany ny fangatahan'ny fitsarana malagasy ny extradition sy ny maro hafa azy ireo izay andrasana ny volana May ho avy izao. Nangataka fahafahana vonjomaika miaraka amin'ny ataontsika hoe fandoavam-bola. Dia nahazo izany izy ireo ary notakina tsirairay avy andohan'ilay vola 100,000 rand. Izany rehetra izany efa dia niaraka amina fepetra ary isan'andro raha sy diso ny fahalalako amin'ny akapaka dia tsy maintsy miseho manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ora eo any amin'ny tany filaminana ny toerana. Na izany na tsy izany efa vao nivoaka teo izy dia noraisy ny Interpol satria isika tadika eo dia nandefa mandat d'arrêt international miandritsika ny toyny satria any amin'ny volana May asany 1.20 zany mandeha ny fitsarana amin'ilay fangatahantsika ny extradition sy ny sisy satria ny fitondra malagasy dia mbola mitazona ny heviny. Nanamafy hatrany ihany koa ny ministry ny fitsarana androany fa tsy misy avela ho afamaina amin'ity raharaha fanondranana antsokosoko ty avokoa ny rehetra tompon'antoka anatin'izay.
Efa niraisin'ny fitondram-panjakana avokoa ny dingana ahafahana manenjika azy ireo araka ny lalàna. Mbola nanao fitoriana fitondram-panjakana n'ireo olona mihevitra fa miahy azy ireo any ivelany any satria aminay dia presque kombakomba izany olona izany mandra-pahitana izay tena marina amin'ity tantara ity dia mbola mitohy ny fanadihadiana eo mipaka zany ka hanenjehana an'ireo olona izay mety voalohaloha sy henona sy ny fombafomba isan-karazany mpitsarana ataon'ireo tompona andraikitra mpitsara ao amin'izany toerana voalaza. Na gros poisson izy na trondro be izy dia okantsika tsy ahita biby alohan'ny volana. Mandeha ny famotorana oka ny famotorana no hamoaka amintsika izay mombamomba izany. Hatreto aloha izay olona iverina fa fandray sy ataontsika hoe misy karazany antony no azo hanenjehana an'izay olona mety ahina nanao eriko amin'ny zavatra io dia mandeha ny famotorana. Fa 20 ny volana May ho avy izao indray arak'izany no andrasana fotoam-pitsarana mahakasika ny fangatahan'ny fitsarana malagasy ny extradition azy ireo nandingana ampodiana azy eto Madagasikara ahafahana mampiatra ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Natolotra ny fitsarana tao Antsirabe ny talata teo izy 7 Menada namonina faty an'ireo mpivady monina tao amin'ny Fokotany Antanedibe distrikany Betafo. Nahitatra amponja vojomaika eny TFA ny enina Menada ary vehivavy iray kosa eo amin'ny fonjana Antsirabe Kolo-TV Antsirabe. Ny talata fahenina amby 10 volana Martsa araka amby 24 lasa teo no natolotra ny fampanaovana vetrany teto Antsirabe renivohitra izy 7 Menada izay voaroroy tamin'ny famonoana ireo mpivady monina tao amin'ny Fokotany Antanedibe commune Andriamasina distrikany Betafo. Raha tsy aivina ny tantara dia niala ny 7 volana Martsa araka amby 24 tokony tamin'ny valora sasany alina no nalaina andian'olona tao an-tokantrano izy mivady ireo ary novonoana ireto farany tamin'ny fomba feno bibiana izay tsy lavitra ny toeram-ponenany. Nandritra izany fotoana izany dia nalain'ireo andian-dehilahy ankeliny tao amin'ny trano fonenany ny olona mpivady raha nidiny izy ireo tao kosa ny zanak'izy ireo zany ary nentiny nivoaka tokotokony 500 metatra nivoaka ny tranon'izy ireo zany dia teo no nanaovan'izy ireo von'olona mahatsiravana zany hoe assassinat zany satria tamin'ny fomba feno abibiana no namononan'izy mivady ireo Araka izany dia nirosy tamin'ny fikarohan'ireo olona navandozany zandarmariam-pirenena tao amin'ny distrikany Betafo sy Mandoto ka hatratehaka tamin'izany izy 7 Menada ireto izay nahitana lehilahy 9 sy vehivavy iray. Fantatra tao anatin'ny fanadihadiana izay natao mpitandro filaminana fa valifaty no anton'izao von'olona mahatsiravina izao. Raha ny famotorana natao zany dia valifaty ny anton'izao von'olona mahatsiravina izao. Nisy ny nataon'reto olona reto le olona namony zany fa nanao famisaviana tamin'ny fianakavianany izay maty tapabolana alohan'ny otranga io ireto mpivady reto ka izay no natonga an'io von'olona io zany satria nieritreretin'izy ireo fa vokatra ny famisaviana nataon'izy mivady ireo no nafaty an'ny fianakavianany. Araka izany dia nitondra fanentanana ny avy eo anivon'ny zandarmariam-pirenena eto Vakinankaratra manoloana ny tranga tahaka izao eny anivon'ny fiarahamonina no amafisin'izy ireo fa tsy vahaolana ny fanaovana valifaty. Ka entanina zany raha misy zany ny ho an'ny vahoaka ny faritra Vakinankaratra raha misy ny zavatra eritreretina fa tsy rariny mihatra amin'ny tena zany dia tsy vahaolana mihitsy ny valifaty na ny hoe fiantsoana fitsaram-bahoaka fa misy ny manam-pahefana afaka atonina na zany any amin'ny zandary na any amin'ny polisy na aty amin'ny fampanohavana afaka manao fanadihadiana mahakasika izay tranga eritreretina fa tsy rariny miatra amin'ny tena izay. Taorian'ny fitsarana azy ireo dia nampidirina ponja vonjomaika any Antsefa izy enina amin'ny rahalahy ary ilay vehivavy kosa dia nampidirina eto amin'ny fonjana Antsirabe. Lafo mavao hafa kosa indray dia ho tapaka manomboka rampitso ary aharitra efatrandro ny lalana eo ankadilanana miazo any Tsibazaza noho ny fanamboarana tsy maintsy atao na hempotra ihany koa ny daty farany amin'ny tanany asa noho ny fahasarotan'ny fanamboarana ho ny tompon'andraikitra gaetan Andriatsila. Mizara telo mazava tsara ny asa fanamboarana eto Ankadilalana. Voalohany, miainga avy eo amin'ny branche commune Tsimbazaza hatrany amin'ny rond-point Tsimbazaza. Faharoa, eo amin'ny INFP Mahamasina miazo ny Ekar Saint-Joseph Mahamasina. Fahatelo, ny lalana eto Ankadilalana izay tsy maintsy ho tapahana manomboka rapitso ary aharitra efatrandro noho ny fanoloana ireo fantony jirama tsy maintsy atao
mialohan'ny herisona amin'ny fanatsarana ny lalana. Tsy afaka miasa mihitsy ny jirama raha tsy tapahana ny lalana ka eto zany zay dia ialana tsiny sahady ho an'ny mpampiasa lalana fa raha ny eritreritray sy ny fanirinay dia tena tsy hanapaka lalana mihitsy kanefa noho ny tsy azo anoarana amin'izay asan'ny jirama zay dia tsy maintsy ho tapahana eo amin'ny efatrandro ny lalana satria maromaro ny tiotery anapaka n'ireo lalana rehetrarehetra eo dia manomboka rapitso alakamisy zoma sabotsy lahady efatrandro eo zany no eritreretina avy tany mianana ka ilazana zany tsika mampiasa nyity aksa ankady lalana tsy mba zazy ity mandalo mamasina fa tapaka tanteraka ny lalana ilaza moa zany zay amin'ny tompona andraikitra ary efa tonga eto koa ny solotenan'ny commune ampafantatra an'izay eo anivon'ny commune zay ny antom-pahatongavany eto dia zay koa ilaza ny tompona andraikitra amin'ny famoivozana zay tompona andraikitra voalohany eto Antananarivo mba andray ny andraikitra ny mahakasika an'izay fanapahana ny lalan'izay. Ho an'ny ampanasa voalohan'ny voalaza izany hoe ny eo amin'ny biraon'ny commune Tsimbazaza hatrany amin'ny rond-point Tsimbazaza tsy maintsy hisy ny fanadiovana tanteraka ny tatatra ialana amin'ny fiakaran'ny rano. Isy ihany koa ny fanisorana ireo fotodrafitrasa ambony tatatra ary efa nisy fampilazana mialoha ireo voakasika izany. Dia mandeha amin'iny ilay izy dia tapakato. Hitantsika zany zao ty trano ty sy ty tamboho ty dia eo ambonin'le canal ny miorina. Mahafinaritra moa zany le olona rehefa nantonona ny sorona ny resana dia nanaiky izy fa horavany io dia ho avoizina ny canal ary fisaorana be dia be engany eka mba ho modely ohatran'izany daholo ny atao hoe fanamboarana lalana eto fa ny olana anankiray ngeza be dia io tanàna tazantsika io rehefa vita treto ny asan'ny entreprise dia ireo canal rehetra trano rehetrarehetra eo no manohana n'ilay rano mivoaka avy aty makao amin'ilay canal be ambadika eo. Zay ny olana fa ny eto aloha zany dia voava satria niara-niasa tamin'ny tompo-trano dia mino fa anaraka ny zareo daholo ireo manana problème ambadika ireo no ireo rehetra ireo naemitra ny fepotona ahafana mamita hatramin'ny farany ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana. Tsy maintsy ho tara ny asa satria misy asa somary sarotra ao ary miova kely ny fomba fiasan'ny ministera. Rehefa manao lalana zany ny ministera amin'izao fotoana izao ka réfection totale ny atao dia tsy maintsy mampilaza mialohany jirama sy ny telma mba hanamboatra sahady ny zavatra rehetrarehetra izay eo ambanin'ny tany eo mba tsy verimberenany intsony ny fangadiana lalana hitantsika eto Seroa izay ataon'ny jirama na ny telma dia niara-miombon-kevitra zay hoe alao alohan'ny ambony asa dia mandray ny asinareo. Tantona ny ametrahana fotodrafitrasa tsara sy maharitra ahafana mivezivezy amin'ny mpilaminana ary hanome endrika tsara ny tanàna Antananarivo renivohitra. Manoloana ny tranga fanapozinana vokatry ny fihinanana fano tao Vatomandry nitondra fanazavana io maraina io ny talehy generaly Jono no mafisa ny vavoarana ny fihinanana biby an-dranomasina rehefa vanim-potoana mafana misy larana arzo. Fianakaviana 10 isan-taona no tratry ny fanapozinana vokatry ny ICAM na ny intoxication par consommation d'animaux marins any amin'ny sisin-dranomasina i Madagasikara. Maro amin'ireo vokatra an-dranomasina no misy pozina rehefa mafana ny andro tahaka ny sardinelle, ny requin, ny hareng ary ny tortue marine. Tahaka izao ny fanazavany tale generaly ny Jono mikasika ny trangana nahafatesana olona 12 izay nihinana fano tany Vatomandry. Ka tortue marine manokana ny fano ity dia misy ihany fanentana isaka ny toerana rehetrarehetra ary amin'ny lalan'ny radio izay maheniky ny Madagasikara sy ny radio mipahatra rehetrarehetra misy fanentana fa tsy azo angambany raha ilaza hoe tsy fantatra ny olona hoe mivoarara io angambany efa tsy mitondra ntsony amin'ny fotoana zao fa misy minia misakafo tsy maty dia alaim-panany sasany hoe akay azo sakafona ty zavatra ty fa raha tombe amin'ny fotoana izay misy pozina ny zavatra hoana dia io tonga zavatra mahafaty io ka zay ny hoe ny fandarana zay misy foana ary tsy ministera rehetra fa mila miasa amin'ireo ONG zay misehatra amin'ny resaka fiarovana ny zavaboary. Arak'izany miankina amin'ny fitorohana irery ihany no ahafahan'ireo tompona andraikitra mahalala fa misy ny fanjonoana tsy ara-dalàna izay mety hiteraka fahafatesana tahaka izao. Fa hatramin'ny eto Madagasikara no ahitana izay fanjonoana sy fivarotana ary fihinanana biby an-dranomasina misy pozina izay. Raha ny fanazavana. Le hoe miambina isan'andro tsy fa raha mahatsikaritra indray hoe misy mahazo an'io zavatra ary dia misy mampandre hoe ny gendarmerie ny manam-pahefanantena misy an'izao ary dia mandeha ny tortue marine eto Madagasikara aloha asiana resaka satria io zany matetika amin'ilay toerana izay ahitany sakafo sy ny toerana izay azony anaovana anotodizana toerana misy torapasika manindrinindrina milamina no
misy an'io dia mifaritsavaritra Madagasikara zao na mila ny andrefana na ny antsinanana zao a dia mbola misy ny torotimo marina zay miakatra amin'ny torapasika ny manatody reny valanjoavaboary reny no matetika misy anazy fa dia ny tsy mandrefana sy ny mifaritra ny melatry ny iny koa mbola ahitana be dabe ny torotimo ohatra zay mifaritry ny antsinanana vatomandry sy mandrinandrindra mbola misy be dabe ka reny zany dia fa misy moa zany ny fanentana manokana zay baiko menandreky raha miasa fa tsy maintsy misy fanentana foa natao amin'ireny faritra reny. Raha ny fanazavana efa miainga ny fanadiadiana ny amin'ny olona ny poirany fanapariana izay enana fano na afaty olona maro tany vatomandry izay misy ny lalàna mifamatotra amin'izany ary arany sazy mivantana ny tompon'antoka. Mamarana ny fotoana ny fahavaratra ny eto Madagasikara ankehitriny raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatry ny toetra ny andro ary miditra amin'ny fararano fidirana sady amin'ny ririnina misy laharana arzo. Fidirana tsikelikely amin'ny ririnina no antony mampangatsiaka ny andro rehefa maraina sy hariva amin'izao. Raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro androany. Efa mamarina sady ny fotoam-pahavaratra ny eto Madagasikara vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro. Misy amin'izao zany miala tsikelikely atao anatin'ny fahavaratra tsika zany zao miditra ny anatin'ny vanim-potoanan'ny fararano. Ao anatin'izay somary mamadibadika eo zany ny mandrafitry ny toetrandrotsika amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany atsinanana saika ny maraina zany dia misy ny tsiokanaly izay zay mitondra mamafy ny rivotra mangatsika moa zany ny ankapobeny eo zany ny avril sy mai eo tsika no ny anaty fararano fa mety lasa aloha zany izy amin'ny raha ohatra zay misy faritra vitsisa no ahazorana faraparany raha ny fanazavana ny tsiodrivotra ny hamaritra ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sasany. Arak'izay nilazain'izay hoe efa miditra tsikelikely any anatin'ny fararano tsika mbola misy ihany le volana ny fahavaratra hita amina faritra sasasasany fa amin'ny ankapobeny zany efa saika mitsitokotoko zay oran'izay ny tena sisa tena mbola miaina an'izay ngamba zany zao ny any amin'ny ilany andrefa minosy sy ny tapany avaratra. Arak'izany dia mirosy ihany koa ny fotoana hidiran'ny Madagasikara amin'ny ririnina amin'ny ity taona ity. Raha ny mahazatra izay any amin'ny volana aprily sy ny volana may no miditra amin'ny fararano mamarina ny fahavaratra ary any amin'ny volana jona vao miditra anatin'ny ririnina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy miankina amin'ny trano fiantohana fotsiny ihany no mahatarana tsy ny fandoavana onitra raha ny fanadadiana natao fa misy miankina betsaka amin'ny mpanjifa ihany koa raha ny fanazavana azo gaitao Andriatsilavo. Amoraina kokoa ary afainganina ny fikirikirana ireo atota taratasy, afainganina ny fahafana manome ny onitra sy ny maro hafa, ireo amin'ny ankapobeny no vaindohan-draharaha ho an'ireo trano fiatohana amin'izao fotoana mahasarotra ny fifaninanana izao. Afainganina ny fanonerana ireo mpanjifa niaram-boina, indrindra raha toa ka samy hafa ny trano fiantohana amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'izay voina ny tranga izay, ohatra amin'izany ny fiara. Zay matetika ny tena mampimenina antsika mpanjifa hoe efa any amin'ny assureur le izy mety azadiny fa mety misy zavatra zany ao assureur roa samy hafa no tafiditra ao anatin'ilay fanonerana an'ilay mpanjifa dia eo misy zavatra zay mety karazana ohatrany hoe atao fanonorana an'ilay compagnie d'assurance izy ankilany dia eo ny somary mampiantona foana le remboursement dia zay no mahatonga anazy misy fotoana misatra fa raha miresaka hoe raha ohatra ka taux raha miresaka hoe taux zany no jerentsika an'le izy atoko ngamba zany tena eto hoe arakin'izay hoe zay voafian'ny lalàna tsy mahazo milatsaka n'izay zavatra zay. Nampahafantarina ny 15 martsa lasa teo ny tolotra vaovao mikarakara manokana ireo mpanjifa vaventy ny fanarahana sy ny fanoroana hevitra azy ireo. Miteraka olana matetika ny tsy fahafenoan'ireo fepetra takina raha ny fanazavana ka rehefa mitranga ny voina vao tsikaritra izay olana izay. Ny service omena sy ny fijerevana ihany koa inona ny zavatra tena tokony omenan'ny mpanjifa amin'ny resaka assurance. Matetika mantsy misy pitsopitsony kely adino nefa rehefa tena mitranga ny voina dia eo vao hita hoe tsy assuré dia lasa miteraka olana na ho an'ny trano fiantohana na ho an'ny assuré dia tonga n'ilay fitenenana foana hoe tsy dia milamina loatra ary zareo assureur ao. Eto amintsika moa mbola tsy misy ny obligation d'assurance fa anjaranay assureur zany no manao an'ilay resaka sensibilisation. Tsy maintsy mikaroka tolotra vaovao hatrany ny orinasa fiantohana noho ny amafisany ny fifananana raha ny fanazavana hatrany ary tsy maintsy ahitsy sy arindra mifanaraka amin'ny zava-misy hatrany ireo paikady napetraka.
Mampafantatra ny mponina indrindra ny ao amin'ny boriboritany fahenany komuna Antananarivo fa misy karazan'olona mpisoloky maka vola 4 ariary amin'izay tratra manao maloto eny an-dalambe. Isan'ny fipetra horaisina manoloana izany ho ny tompona andraikitra Gaëtan Andriatsilao. Maro ny fitarainana voaray teny anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny boriboritany fahenina fa misy manome taratasy hosoka hitakian'ireo mpisoloky vola 4 ariary izay tratra manao maloto an-dalambe ka rehefa tsy manam-bola ny finday sy ny fitaovana no alainy. Taratasy hosoka misy ny logon CUA sy sora-bola arahana soratra hoe tsy azo ataony mamaly tompona andraikitra fa midy violon 420 ora. Araka izany, mampandre ny komuna Antananarivo renivohitra fa hosoka ireo taratasy ireo. Antitra terina zany fa hosoka ity taratasy ity ary ny komuna urbaine Antananarivo dia nandray azo zava-dehibe ka mampafantatra ny mponina aloha manentana antsika ihany koa mba tsy atahotra ny toroka raha tojo olona mampitahotra rotono satria lazainy ato hoe idina violon ianao rehefa mamaly tompona andraikitra. Ao anatin'ny code municipal d'hygiène aloha dia tsy misy resaka violon mihitsy fa ny fatsazo no voalaza ao. Enjeny lalàna famaizana ny fanaovana taratasy hosoka ka tsekena ny tranga tahaka izany. Ankilan'izay, efa manana tompona andraikitra natokana ao amin'ny fampiarana ny fehezam-pitsipika fikoloam-pahasalamana na ny CMS ny ao anivon'ny komuna. Ireo sokajin'olona anankitelo averiko ireo ny police municipale, l'inspecteur d'hygiène ary l'inspecteur de voirie. Ireo no manana ny fahefana ara-dalàna manao an'ny PV izay hitantsika ity ny modèle zany PV zany tahaka izao ny modèle PV fa tsy taratasy kely ohatrohatran'ity. Tokana ihany raha ny fanazavana ny birao fandrotsahana sazy fandikan-dalàna ka eny Anosipatrana no ahitana izany. Misy ihany koa taratasy omena manamarika fa nandovola ilay olona hiarany sazy. Isy araka izany fepetra ho raisin'ny komuna Antananarivo renivohitra manoloana ity tranga fisandohana ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy voafehy intsony valinaretina Covid-19 ao Île-de-France. Efa mandeha ny resaka amin'ny tsy maintsy idirana ao anatin'ny fihibohana manomboka ny sabotsy ho avy izao. Voakasika izany ihany koa ny ao Pas-de-Calais. Fanadina. Des images d'il y a un an qui dont les prochaines heures. Tsy azo idivirana intsony ny fidirana anaty fihibohana indray ao Île-de-France. Efa nanatsidika ny momba izay ny Prime Ministre Frantsay omaly nambola tsy namboraka ny fipetra horaisina ara-pomba ofisialy azantinany. Nabarany tamin'izany fa tsy maintsy hojerena ny famerenana ny fipetra efa nondraisana ny adina ny Covid-19 dia ho aloha. Isa mety hanomboka hiditra amin'ny fihibohana manomboka ny sabotsy ho avy izao ny Île-de-France, Pas-de-Calais sy ny ampahany amin'ny Alpes Maritime. Efa samy miomana amin'ny fiatrehany izany avokoa mponina any an-toerana. Antony tsy maintsy andraisana ny fipetra ny tranga vaovao izay efa tafiakatra 720 sy 700 isan-kerinandro raha ho an'ny région parisienne. Tsy ampintsony ny fandriana andraisana ny marary eny anivon'ny hôpitaly na izany na tsy izany. Miteraka devitra maro ny fanapahan-kevitra. Raha maro milaza fa tsy ilaina ny fidirana anaty fihibohana, ao manambara fa tara ny fandraisana fipetra toy izao. De crise en vue, les commerçants d'Île-de-France se préparent à nouveau à fermer boutique. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana ianao nanaraka izany soafa tsara ato. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao.